Raha nitsikatra dia efa maro ny malagasy no liana ary miroboka ihany koa ao anatin'ny fanafarana entana avy any Azia, betsaka nefa ny fepetra sy ny tsara ho fantatra manodidina azy ireny. Isan'ny manatanteraka ny asa mifandrandrify amin'izany indrindra ary zareo avy eo anivon'ny Innova Company izay fantatra eo amin'ny fanaovana ny groupage ireo entana avy any ampitan-dranomasina. Marobe ireo malagasy efa miantsehatra amin'ny fanafarana entana avy any Azia. Betsaka ireo tsara fantatra mahakasika an'izay, miainga amin'ny fanamboarana ny taratasy, ny fanafarana ary ny famoahana entana. Misy ireo orinasa izay miandraikitra manokana an'izany. Ny fanaovana groupage eto no resaka. Anisan'izany misehatra ao anatin'izay ny Innova Company izay mandray anjara amin'ny Azia io etsy Tanjombato. Eto compagnie Innova zany dia mikarakara ny olona mandeha any Chine sy Thaïlande, zany hoe service rehetrarehetra hatramin'ny visa aloha. Dia rehefa tonga any amin'ny toerana izy dia misy olona miara-miasa amin'ny Innova, zany hoe ny ekipan'ny Innova manontolo any toerany any Chine, Thaïlande, manao mikarakara an'izy ireo tsena anazy any amin'ny aéroport, mitondra anazy metsena dia mikarakara anazy koa ny entany rehetrarehetra. Dia rehefa tonga aty Madagasikara indray dia ny Innova aty Madagasikara mamoaka ny entana dia manome anazy ny entana amin'ny olona tsirairay. Maro karazana ny kalitaon'ny entana avy any Azia araka ny fanamariana izay natao. Tsy araka ny eritreretina ny kalitaon'ireo entana fa mifanaraka araka ny tadiavan'ny tsirairay. Hatreto aloha dia mbola ny entana ampidirina anaty conteneur foana, ny avy any Azia no isika tsy mbola manana sambo mampifandray vatana.